Ikarakara fifaninana mihira na karaoke amin'ny alalan'ny finday ny orinasa RTL Madagasikara omaly ariva dia nisy ny fampahafantarana ty hetsika iraisam-pirenena ity. Ampifalifaly sy ampiala voly ireo mpanjifa azy amin'ny alalan'ny fanananan-kira iraisam-pirenena karaoke amin'ny alalan'ny finday ny orinasa RTL. Omaly ariva ary no tanterahana atetsy amin'ny club Antanimena hetsika fampahafantarana ity fananana ity. L'ancienne RTL androany zany ny RTL Press Music Star. Izy io dia concours karaoke fa miavaka be le izy satria tsotra be amin'ny alalan'ny finday no iparticipena amin'le izy. Miantso numéro 414 dia misy instruction dia tonga dia miparticiper amin'le concours ianao. Niveau international le izy satria manerana ny Afrika sy Madagasikara dia mandray anjara amin'le izy. Misy ny gagnant Madagasikara sy isaky ny firenena afrikanina. Ireo gagnant reo mahazo loka lehibe avy amin'ny RTL. Ary ankoatr'izay ny gagnant lehibe indrindra dia ny gagnant international any amin'ny farany dia mahazo coaching amin'ny artiste manan-daza maneran-tany Akon makany États-Unis miaraka aminy coaching dia miproduire hira miaraka aminy. Ampitaina amin'ny ena manjery ny programme amin'ny ankapobeny fa hatramin'ny farany volana febroary 2015 dia izy. Araka ny nambarany tompona andraikitra eo anivon'ny RTL dia ampahafantarana ny mpanjifa miandalana ny fisotro ny faninanana sy ny fandaharam-potoana rehetra ary ny fitsipika amin'ny fe izany lalao izany.